ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika ry havako tratry ity sabotsy fa 5 volana desambra ity dia manona ny fiatanan'ny tompo sy ny fifaliany amintsika mianakavy ary dia manantitra ny filaliantsoa izao farany herinandro izao. Ny mofinaina antsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 4 asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny 5 ka hatramin'ny 4 fakitsika amin'aran'i Jesosy zany mofinaina asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny 5 ka hatramin'ny 4 ary noho ny namatonalina dia nivavaka sy ny rafideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy mivatotra ary nisy orotany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivory niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavoko nofatoran'izy rehetra dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny vo dia nanatsoka ny sabany izy ka saika hamoany teny satria nataony fa efa nandositra ny mivatotra. Fa Paoly niantso tao amin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamony tena fa ato ihany izay rehetra ary izy niantso jiro ka nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy ary efa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona ny mety ataoko mba hovonjena dia hoy izy roa lahy minoana ny Jesu tompo teo hovonjaina ianao sy ny ankonanao ary izy roa lahy nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy roa lahy izy tamin'izay ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka ary nanatao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra ary efa nentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy dia nosony anina teo anoloany dia nifalidrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-trano satria efa nino an'Andriamanitra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly sy Silasy migadra tany Filipi izay tanàna voalohany tany amin'ny faritra ataontsika hoe Makedonia iny ary tsaroantsika tsara ny teninan'ny Paoly lay fanahy mahavaly tao amin'ilay ankizivavy nisy fanahiny mpitona ary dia fanahy mahavaly zay nataon'olona fivelomana ka fanahy mahavaly vany hoe fanahy mahavaly hoe tefa fanahy fametrahana fanontaniana ny amin'ny hoe ohatra hoe misy zavatra very zay metrahana fanontaniana hoe aiza misy ny zavatra very iny dia miteny lay ankizivavy misy fanahy mahavaly kanjomoa ndroahan'ny Paoly lay fanahy mahavaly tao amin'ity zazavavy ity dia tezitra ny tompon'lay ankizivavy nanana lay fanahy mahavaly ary dia nanao zay isamborana ny Paoly sy Silasy ka nanagadra azy tao an-tranomaizina. Dia ny fomba nanafahan'ny tompo an'ny Paoly sy Silasy no aseho nyty 5 sy 7 andininy vitsivitsy ao toko 4 ity ny fizotriny nanafahan'ny tompo an'ny Paoly sy Silasy. Fa betsaka ny lesona na zava-panahy na evi-panahy azontsika tsoahana ry havana amin'ny andininy vitsivitsy amin'ity toam-piaratanantsika ty hoe inona ny zavatra tiany ny tompo na azontsika fakafakaina ka ampahirizana antsika amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 fa misy vitsivitsy afaka malala no ndeha ataontsika hoe evi-panahy azo tsoahana. Ny voalohany dia izao ry havako raha metra-panontaniantsika dia ny hoe inona ary no nahatonga ny Paoly sy Silasy tsy avy hatrany dia nandeha raha vantany vonitra ny maizina dia nivavaka zany mazava ho azy aloha zany fa ny herin'ny vavaka
sy ny fiderana nataon'izy roa lahy polisisy lastopikadrana no nampivo ny varavarany trano maizina mazavy eo ny andiny 25 ny hoe ny herin'ny vavaka ataony mino de mahatonga ny zavatra ataontsika hoe tsy azo sainina ho tanteraka impossible manjary tanteraka ary ny finoana ny finoana sy ny fahavononana ny fahatokiana ny mahatonga ny finoan'Andriamanitra na mahatonga zany zavatra tretreretintsika ho tanteraka zany ho tanteraka fa izao itsika teo rehefa nisokatra lay varavara ny fonja de tsy nitsoka izy roa lahy naniny izy roa lahy tsy avy atrany de nivoaka naniny izy roa lahy tsy avy atrany dia nivoaka mana sotra n'Andriamanitra tsika fa nivony varavaran'ny fonja andao am'izay tsika ndefa nosokafanao atsika ty varavarany ty fa naninona ny tsy nitsoka izy roa lahy fa naninona ny tsy nitsoka izy roa lahy fa niandry ny ireo mpiambina hamoaka azy mihitsy inona ny antony nankafa ny tompony varavarany fonja kanefa tsy izy roa lahy no nivoaka tao fa navoaka tao ndray izy rehefa avy eo azo natao tsara nivoaka fa rehefa nivony varavaran'ny fonja tsy nivoaka izy fa ilay mpiambina mihitsy ndray rehefa avy eo nandeha namoaka azy zay ny toy ny tantara dina fotsiny zany nantony namoahana le varavaran'ny fonja namoahan'ny tompo eo rehefa ko malala no ilana fahazavan-tsaina tsara ny hoe novan'ny tompo ake le varavaran'ny fonja fa tsy nivoaka izy roa lahy raha nivoaka izy roa lahy de inona am'izay fotoana zay no ilazana azy mpandositra izy tsy tompona andraikitra izy natahotra niaritra ny zavatra mafy izy kanosa mihitsy ary dia tsy nanaiky natao kanosa Paul Silas tsika tsy mandositra fontsika satria tsika marina satria tsika mahatoky ny fitianavan'Andriamanitra dia tsy nandositra izy nefa varavaran'ny fonja ny fo ahoana ny nananan'izy mirahalahy fahazavan-tsaina na discernement ka ny hoe tsy ilay varavara mifonja mivoangeny zava-dehibe fa ilay olona itoriana ny filazantsara ao anatin'ilay fonja tsy mora ny avako malala ny safidin'izy ireo lahy raha ty teny izy ireo lahy raha maika aminy ny fahafahany raha ny zava-dehibe aminy ny fahafahany tenany raha ny zava-dehibe aminy ny fiazonany tenany hoe zay nge tsy diso hoe zaranaira misokatra ny varavarana Andriamanitra namono varavarana kiny namono fahadisoanao anay eo nareo raha ohatra ka izay toe-tsaina ny tao amin'izy ireo lahy de inona no nitranga de nandeha izy de nivoaka izy ary tsy diso izy eo natren'Andriamanitra satria matoa ny sokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny fonja no ny herin'ny vavaka sy ny fiderana ataon'izy ireo lahy de amintsika mamaka ny soratra masina de hoe ka inona indray raha ny lasan'izy ireo lahy mbola tsy nivoahany fa tsy nivoaka izy tsy nivoaka ny fonja izy nahoana izy ny tsy nivoaka ny fonja satria fatany fa mbola misy olona tokony hitoriana ny filazantsara ny zava-dehibe aminy zany tsy ny famonjena ny tenany ny zava-dehibe taminy tsy ny famonjena ny aja-mamboninahany fa ny zava-dehibe taminy ny famonjena ireo olona ny ambina azy ny fitoriana ny filazantsara tamin'ireo olona ny ambina azy tamin'ireo olona ny andry azy tamin'ireo olona zay mpiandry ty fonja raha ohatra ka mijery tsara ianareo de amin'ny andiny fa 12 ary ny vahoaka ny aran-tsangana amely azy ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lampany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy ary no ny efa nokapohina mafy de mafy izy de nataony tao an-tranomaizina ka nasainy ambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina ary rehefa nazo teny toy izany raha lehilahy de nataony tao amin'ny tranomaizina natiny indrindra izy ary ny tongony noboloky ny mafy tamin'ny boloky hazo sainina mola ataontsika hoe boloky hazo io zany hoe tena ny fatorana mafy izy ireo lahy ary nokapohina dikan'izany ireo mpiambina mpiandry azy rahalahy reo raha maha olombelona de fahavalony
fahavalonydreo ka inona moa ny olana hoany raha maha-olombelona rehefa nyvo ny varavaran'ny tranomaizina inona ny olana hoampoly sisy lasy tsy navelany tany ireo fahavalonydreo ny lalàna mife mimpiambina de zao raha ohatra ka mandositra ny fahavany gadrandrasana ny mpifonja zany de izay olona miandry fonja io no mizaka ny sazy tokony hiatra raha kely indrindra amin'ilay mpifonja dikan'izany raha nandositro Paoly sy Silasy de reto mpiandry fonja ireto no mitonja ny fahadisoa ary zay natonga ilay mpiandry fonja raha vao nisokatra ny varavaran'ny fonja de nytao an-tsainy hoe tena lasa nandositra ny mpiatra ary dia nakasabatra izy ireo amony tena nakasabatra izy ireo amony tena satria fantany tsara fa sady fahafahambaraka mety ho lasan-devo ny fady aman-janany na izy ireo koa tsy maintsy ho faty mihitsy azy de nalony namony tena izay toetra zay tsy tiany zay fitrakan-javatra reny tsy tiany Paoly sy Silasy tsy tiany nisy olona amony tena noho ny fandosirana afa nandositra izy raha olona tsy mivaky loha izy sanatr'izany raha olona tsy miraharaha iny raha ohatra ka tsy meritreritra fa tsy ny tenany zay nge tsy diso inona moa ny fahadisoanay zay nge mpanompon'Andriamanitra nareo ny diso de lasa izy nandeha de inona ny tranga ireto mpiambina ireto no namony ny tena teo amin'ny toerana misy azy roalahy zany de lasa ireo indray no lanjany fahadisoa izy roalahy izay natonga azy roalahy tsy nivoaka asa raha azonao tsara ry avaka zany fahazavan-tsaina sy fahendreny zany tsy diso eo tsika raha ohatra ka nandeha nandositra izy roalahy vony varavaran'ny fonja matono voan'Andriamanitra misy dikay fa raha olona tsy tena mahay malavaka tsara de hoe zay no izy fansitrapon'Andriamanitra vony varavaran'ny fonja avy aloha zay hitrangany fa tsy nanao zay izy roalahy satria tsy kanosy izy voalohany tsy kanosy izy ka ho teny holazaina hoe mpandositra rehefa avy eo tsy tiany koa ny hahafatesan'ny hafa eo amin'ny toerana zay misy azy tsy diso nge reo mpiambina nge mpiambina fotsiny ny mpitsara nge ny diso ny apanga nge ny diso nandaingasinao reny nge ny diso fa tsy ireo olona niambina azy reo mpanantanteraka fotsiny ihany de ireo ve no amony tena no ny amin'ny fanotsirana izy roalahy na no ny fahafahana azy n'izy roalahy tsy nanaiky an'izay izy roalahy naron'izy roalahy nivoaka tamboninahitra ahoana ny voany amboninahitra dia mampatsiaro anankiray ataontsika hoe citation anankiray nosoratan'ilay mpanoratra frantsay mpanoratra boky roman frantsay asa la tsy diso mbola any izy amintsony hoe Jean-Claude Befior izy io any amin'ny faritry Nantes iny la tsy diso mbola any izy manoratra mpanoratra boky tantara betsaka izy manoratra boky roman izy fa manoratra boky tantara betsaka mihitsy momba ny mythologie grika momba ny romana momba ny civilisation isan-karazany de nanaitra ny citation anankiray zay niteneny ty mpanoratra frantsay ty manao hoe ny tena namana ozy andro izao ny tena namana tsy ny hoe manaisitra anao anatin'ny zava-tsarotra akory fa tsika mieritreritra manjakariva ozy fa namana de tena le manaisitra anao anatin'ny zava-tsarotra marina loatra nitranga zay ozy fa namana zay ozy namana ny ilazanao an'izay namana ny ilazainao ny olona mety manaisitra anao anatin'ny zava-tsarotra tahaka ny nataon'ilay Samaritana tsara fanahy ka nanontaniany Jesosy manao hoe iza ary ny namana fa izao ity Jean-Claude Befior ny tena namana de izao manao zay tsy ahalatsaka anao ao anatin'ilay zava-tsarotra tsy ny hoe mamonjy anao anatin'ny zava-tsarotra ny tena namana zay fa ny tena namana de lay misoroka anao tsy ahazo zava-tsarotra misoroka anao tsy hotojo anatin'ny zava-tsarotra zay ny tena namana inona zany nataony Paoly sy Silasy eto nataony Paoly sy Silasy eto de tena namana nataony Paoly sy Silasy izay ahatonga ny fahavalony ho namana zay nataony Paoly sy Silasy eto
ary inona nataony Paoly Silasy raha jerevana amin'ity citation Jean-Claude Befior ty nataony Paoly Silasy izay tsy atomboka ilay mpiambina ho latsaka ao anatin'ny olana nataony namana ino naovany azy hoy izy manao hoe aza mamono tena fahatiany zahay raha nandeha nivoaka izy ro lahy afaka nivoaka izy fa nataony zay tsy ananany reto olona reto olana dia izy manao hoe aza mamono tena fa tsy nandositra zay ny varavarana ny vo afaka nandositra zay fa izao raha nandositra zay dia hotody zavatsarotra irareo hotody zavatsarotra ianao fa tsy nandositra zay mba tsy hotody zavatsarotra ianao ny soroka ny zavatsarotra sy ny zavadoza tokony hiatra tamin'ny reto mpiambinay reto izy ro lahy ary eo ny mahamarina ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina 12:10 hoy izy raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra dia nataony Paoly sy Silasy namana ilay fahavaliny nataony namana nataony izay nazahoany azy namana zany hoe nataony izay ahatonga ity olona ity tsy ahazorana rehefa ko malala io le tenin'ny Paoly ihany manao hoe raha nona ny fahavalinao ome hoanina izy raha mangetahita rano izy raha mangetahita izy ome rano sotrony ary raha tazanao fa misy zavatsarotra mety azo aminy dia soroy melo zany dia ho namanao izy ho namanao ny fahavalinao raha tazanao raha misoroka dia ny melo ny zavadoza mety hitranga aminy ianao afaka malala ary tsy vitany eo namanao fotsiny izy fa tena anaikanao mihitsy aza raha zay nytiana tena iny dia ho Paoly ary aza mamono tena nidikan'izany nanavitra ny ainy ireto fahavaliny reto izy reo lahy dia ina ny toy ny tantara dia rehefa tsapany reto mpiambiny reto azy zany tsapany mpiambina fa kay tena tsy ratsy fanataminy kay namany Paoly sy Silasy tena mera-panontany izy manao hoe hony aro ahy mahagaga ny herin'Andriamanitra nidy tsara io varavarana io zahay izao no nanidy an'io nahoana io ny vo renay fa ny fiderana renay fa ny vavaka nataonareo zay ny teny hoe ary ny aino azy ny mpifatotra 5:20 ny aino ny fiderana sy ny vavaka dia ny aino azy ireo mpifatotra ny aino azy ny hira dia inona no nitranga tonga nametra-panontaniana tamin'ireo mpifatotra ireo mpiambina ary ny teny taminy manao hoe inona no ataonay na inona no mety ataoko mba ho vonjena afaka malala raha tiatsika ny andraisan'ny olona ny filazantsara dia izao ataovy namanao aloha lay olona itorianao ny filazantsara ataonao hoana ny tory ny filazantsara amin'ny fahavalinao raha tsy ataonao namana izy aloha tsy iainanao mihitsy ny fahavalinao raha tsy ataonao namana izy aloha ary nataony Paoly namana aloha ireto fahavalo zay voalotoriana ny filazantsara avako malala eto dia ny fisakaizana ny lasa alohan'ny filazantsara raha matsy eritreretintsika foana manao hoe ny filazantsara ny lasa alohan'ny fisakaizana tsy ny fisakaizana ny mety ho lasa alohan'ny filazantsara azany ke nataony missionnaire teto Madagasikara nataony namana aloha Radama nataony David Jones namana aloha Radama dia zay izy vao nitoro ny filazantsara nataony David Griffiths namana aloha Radama nataony missionnaire LMS namana aloha Radama dia zay izy vao afaka nitoro ny filazantsara rehefa koa malala indraindray isika mienjana loatra eo anatraihan'ny fahavalontsika na mijoro loatra amin'ny foto-kevitra hijoroantsika hany ka tsy afaka miavana manodidina antsika dia tsy tavitantsika ny filazantsara ny hoe namana eto rehefa koa malala dia tsy hoe misakaiza amin'ny fomba ratsy fa ny hoe maneho fitiavana ny fahavalo
ary efa nionao fitiavana ny fahavalo de afaka miai ny filazantsaranao izy na ny marimarina koa afaka miai ny filazantsara torianao izy raha tsy sokafanao ny fonao ka tafiditra ao am-ponao aloha lay fahavalonao de izao tsy tafiditra ao am-pon'ny fahavalonao ny filazantsara ampidiro ao am-ponao aloha ny fahavalonao de ho hitanao fa tafiditra ao am-pon'ny fahavalonao ny filazantsara tandray rehavako malala tsy ainatsika izay aleo nisy avocat anankiray Karan sady mpanao politika ny olona mieritreritra grand penseur mihitsy antsoina hoe Gandhi fatatsika zany dia hoy Gandhi manao hoe tena niova kristianina raha ohatra ka misy kristianina mahay miaina ny filazantsara mandritry ny 400 ora fa ny kristianina ozy tsy mahay miaina ny filazantsara mandritry ny 400 ora miavako malala mamperitreritra atsika manahoana ny fiaina kristianina eto de ampianarin'ny Paul sy Silas tsika fa ny fihavanana ny fitiavana ny fahavalo melo ny filazantsara toriana de jereo tsara nge rehefa notoriany Paul am'izay ara ny filazantsara izy manao hoe minoan Jesosy tompo ianao de hovonjeny ianao sy ny ankonanao de iny naterak'izay tamin'ny fiainan'reto tamin'le mpifonja iny fa nentiny tao an-tranony izy roalahy de ny sasany ny feriny no tsaboniny dia akapoka taminy niara ny sakafo izy iavako malala rehefa nandray ny filazantsara kosa rehefa aveo ireto mpifatotra ireto mpiandro mpifatotra ireto ny mpiandro fonja de tsy ny varavara ny fonja ihany angeny nisokatra fa nisokatra koa ny fony reto fahavalo reto fahavalon'izy roalahy reto mpamatotra azy roalahy ary na ny feriny azy ny tsabony nomeny sakafo zavako malala mila meritreritra itsika kristianina amin'ny fomba fifandraisantsika amin'ny manodidina atsika fa matetika de izao ny olana de ity ndraindray ny fifandraisantsika amin'ny fahavalontsika ndraindray na ny manodidina atsika everitsika ho fahavalontsika avokoa Paul sy Silas de tsy naka fahavalona iza na iza na zay nikapoka azy aza na izay nanenjika azy aza de izao nyraisinao namana ary rehefa nyraisinao namana reny dia nivoazy ny varavarana hoy ny boky Noabolana manao hoe ho an'izay olona ao amin'Andriamanitra nge rehefa tian'Andriamanitra nge ny alavirary ny lalaka lehan'ny mpanompony de izao na de ny fahavalony aza ampiavaniny aminy de zay nitranga tamin'izy roalahy teto le afako enganeo takatro afako malala fa tsy ny fahavalo akory ny zava-dehibe tsy any amin'ny fahavalo ny olana tsy any amin'ny olona tsy tianao na makahala anao ny olana fa ny any amin'ny fanapaha-kevitrao hitondranao ny fiainanao fa raha ohatra ka misafidy ny aina ny fakahalana raha misafidy ny aina ny fakahalana ianao de izao tsy tsahatra mihitsy ny fakahalana izy roalahy raha ny safidy ny ainany zany de nivony varavarana de lasa izy de izao inona no hitranga ho faty reto le mpiambina namony tena fa ho enjehina ary tsy hijanona mihitsy ny fanenjehana azy roalahy fa rehefa ny safidy ny fihavanana sy ny fitiavana kosa izy roalahy de nitsahatra ny fanenjehana le avako malala manana safidy ange zany mpino asehontsika asehon'ny soratra masina eto ny safidianana le avako malala ny fihavanana ny fitiavanamana ary ny fitiavanamana ny tena namana de izao tsy vahaolana ho an'ny zavatsarotra reto lalovan'ny sakaizanao ihany fa soroiko ny mba tsy hanana ny sakaizanao olana soroiko zay tsy hanana ny namanao olana aza hoe mamonjy azy ao anatin'ny sarotra ihany fa aza velana latsaka ao anatin'ny sarotra koa izy le avako malala
ingany amin'izao akatoky ny krismasy zao anana fo mazava fo madio taka ny Paoly sy Silasy ianao ka ho fantatrao fa ny fitiavana amana de mahatonga ny olona mandray ny filazantsara ary ny filazantsara raisin'ny olona manjary mahamafy ny fifankatiavana. Ivavakisika tompo misotranao zay noho ny amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy zay mampafantatra anay fa ny fiainana safidy na iaina ao anatin'ny fankalana ary tonga kanosa mandositra ary tsy mihevitra afa-tsy zay everin'ny tena ho marina ho an'ny tena ihany na iaina ny fitiavana amana ka anao ny filazantsara ho zava-dehibe noho ny fahafahan'ny tena sy noho ny tombontsoan'ny tena aza. Tompo mampianaranay anao zava-dehibe ny hafa, mampianaranay hisafidy ny fitiavana amana, mampianaranay hisafidy ny fitiavana ny fahavalo aza, mampianaranay hisafidy ny fitoriana ny filazantsara, mampianaranay hisafidy ny famonjena ny fanahin'ny hafa noho ny fahafahanay ambony lavitra noho nyzay everinay ho fahafahana ny famonjena ny fanahin'ny hafa. Tompo ndraindray tomponay ny fahafahanay fampianaranao zay fa ny famonjena ny fanahin'ny hafa no ambony lavitra noho ny fahafahanay aza ary rehefa vonjenay ny hafa zay ny fiandohan'ny fahafahanay ao aminay. Zany nataonao Jesosy ko mampianaranay tompo ho tia ny hafa tsy ho fatorany fitiavan-tena na ho fatorany zay everinay ho fahafahana aza fa anao zava-dehibe kosa famonjena ny fanahin'ny hafa tahaka anao Jesosy. Misaotra tompo. Amen.